Mika, toko 13. Hoy aho, mianora ianareo, ry loholon'i Jakoba, sy ianareo mpanapaka ny taranak'Israely. Tsy anjara raharahana va ny ahalala ny rariny? Dia ianareo izay maka ny tsara ka tia ny ratsy, izay manendaka ny hoditry ny olona sy ny nofiny amin'ny taolany. Eny, ianareo izay homana ny nofin'ny olona kokoa, sady manendaka ny hodiny ary manapotipotika ny taolany. Eny, mitetika azy toy ny atao ambilany izy, dia toy ny hena ao anatin'ny fahandroan-kena. Rehefa mitaraina amin'ny tompo ireo, dia tsy heno azy izy. Anafina ny tavany aminy izy amin'izany andro izany, ho valin'ny ratsy nataony. Izao no lazain'ny tompo ny ampaminany izay mampanihy ny oloko. Rehefa misy zavatra hotsakoiny dia mitory fiadanana izy, fa izay tsy manisy anina eo am-bavany kosa dia hiantsony ady masina. Koa izany no ahatongavan'ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana intsony, ary koa ny maizina aminareo ka tsy hisy fanandroana intsony. Fa ilentika tsy hanazava ireny mpaminany ireny. Ny masoandro ary ho maizina aminy ny andro, ho menatra ny mpahita ary hangahiahy ny mpanao fanandroana. Eny, hitapim-bava avokoa izy rehetra, satria tsy misy valiteny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery avy amin'ny fanahin'ny tompo, mba amin'ny rariny sy fahasahiana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny heliny sy hilaza amin'ny Israely ny fahotany. Mba mianohy izao ianareo loholon'ny taranak'i Jakoba sy mpitondra eo amin'ny taranak'Israely, dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mandika ny hitsiny rehetra. Ianareo izay manangana Ziona amin'ny fandahatsahan-drà sy Jerosalema amin'ny faharatsiana. Mitsara ahazoany kolikoly ny mpifehiny, mampianatra ahazony karama ny mpisorony, ary manao fanandroana ahazoany vola ny mpaminaniny. Nefa ny tompo mbola hiankinany ihany, ka hoy izy ireo hoe: tsy atao amintsika va ny tompo? Tsy hisy loza anjohantsika. Koa asaina toy ny tanimboly i Ziona noho ny nataonareo, ary Jerosalema dia ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana rakotr'ala.